Havana rehetra ao amin'ny tompo dia mbola tononina aminao ry havana malala ny fahasoavan'ny tompontsika, ny fitiavan'ilay Andriamanitra ray ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Alahady faharoa sahady amin'ny taona vaovao izay diavintsika ty alahady ity ry havana malala. Fahasoavan'Andriamanitra ny mbola ahafahantsika rehetra mandihy taona vaovao indray, ka tonga ahafahantsika ny tranon'Andriamanitra izao hidera azy, hanome voninahitra azy, hankalaza azy, indrindra iain'ny tenin'Andriamanitra, ka ahafahantsika manavao indray ny fanoloran-tena, ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ao antsika amin'izao alahady izao, ao anatin'ny fiainantsika ny loha hevitra hoe maneho ny maha-Andriamanitra azy ny tompo, dia ny andininy fahafito ihany amin'ny Samoela voalohany toko 1:10. Nofidiko mba ho andininy ray ihany mba tena hatsapantsika ry havana malala fa tena maneho ny maha-Andriamanitra azy Andriamanitra. Ahoana ny toetran'Andriamanitra? Andriamanitra manahoana loatra izao Andriamanitra hivavahantsika, hinoantsika, nanome an'i Jesosy zanany, miasa amin'ny fanahy masina, ka mahatonga antsika rehetra mbola toy izao hatramin'ity anio ity. Izao ny vaky ny teny amin'ny andinin'ny fahafito ihany, maka antsika afatra izay ahitantsika loatra ny maha-Andriamanitra azy. Fa hoy Jehova tamin'i Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny ahavo ny tsanganany, fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Raha ny tena izy ry havana dia vita ny toriteny, satria inona indray tsy mazava amin'izany. Fa tsara ihany fantarintsika hoe fa saika hananahoana moa ny ao an-tsain'ny olona dia ahoana marin'Andriamanitra. Ny ao an-tsain'ny olona ohatra teto amin'izao Samoela voalohany izao dia nieritreritra izy ireo fa tiany izy, tiany tena mety, nahita ny tsanganana ivelany, nahita ny Eliaba hoe izao zany ny tena olona mety, izao zany ny tokony ho izy, izao zany ny tena ranjanana sy mety amintsika. Miarihary, fa tena hafa ny olona ary hafa Andriamanitra. Miarihary amin'izao teny izao, fa izay hosoran'Andriamanitra sy izay tiany dia izay no tiany sy izay no hosorany. Miarihary, fa manana hevitra hitondrany olony Andriamanitra. Miarihary, fa tsy izay tiany olona no tian'Andriamanitra. Miarihary, fa hafa mihitsy fijerin'ny olona, hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra. Eto tena maly Jehova namalany Samoela izy hoe ory Samoela, aza mijery ny tarehiny ianao. Izay ilay 10 minitra sy fotoana ho any ankizy sy ny tanora teo. Aza mijery ny ahavo ny tsanganany akory ianao, fa efa nilaviko izy. Ay zany tsy izay jeren'ny Samoela sy nambarany eo hoe ty tsara tarehy, ty ranjanana, ty avo, fa tsy izany mihitsy fa lavin'Andriamanitra rehefa tsy ho tian'Andriamanitra na tsy ho soran'Andriamanitra. Zany ny lesona lehibe ny havana malala. Zany ny lesona lehibe nasehon'Andriamanitra amin'izao teniny izao. Dia manamafy tsara ny sokatra masina eto, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova. Mazava zany, fa tena miavaka mihitsy nijeren'Andriamanitra sy nijeren'ny Samoela. Fa Samoela nijery amin'ny mahafijery olona azy, Andriamanitra kosa nandà izay neverina hoe ty ny mety, ty tsara tarehy, ty ranjanana, aza mijery ny tarehiny sy ny tsanganany ianao, fa efa nolaviko izy. Fa eto dia asehon'Andriamanitra tsara, fa ny olona mijery ny miseho ety ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Tana fiangonana anankiray amin'izao dapartama misy atsika, dia izao lazain'ilay fiangonana.
zay be Jesosy sahiran-tsaina mihitsy ato fa maninona inona mahatonga anareo sahirana amin'reto vahoaka be dia be mahafinaritra reto reo ry be Jesosy tsy fiangonana ireo tsy fiangonana reo fa inonareo olona miangonangona eto fotsiny reo fa ny tena fiangonana dia retsy manononona olona eo izy fa maninona reo no miteny an'izany ka reo zao reo vao miangonako ka reo niangona teo taloha olona voaingany reo tsy fiangonany reo dia nahitsy nampianarina natoro azy tsara hoe ny fiangonana dia ho an'ny olona rehetrarehetra ny fiangonana dia azo olona rehetrarehetra idirana ny fiangonana dia tena misokatra amin'ny varavarana ho an'ny olona rehetrarehetra fa tsy aza mieritreritra nareo hoe ianareo mpiangona tato ihany antsoina hoe fiangonana na ianareo taloha ihany na ianareo fianakaviana ihany na ianareo zanatany ihany tsia fa ny olona rehetra dia mahazo miditra ato toa milaza hoe tsy izy ireo fa raha fijerina ivelany dia olona voatonga ireo ary zany mihitsy le ahitsy ny sokatra masina eto ho atsika raha hiditra amin'ny fampiarana ravana malala ny olona dia mijery ivelany ihany ny olona dia mijery ny endriny ihany fa Andriamanitra kosa tena mijery ny fo maneho ny maha-Andriamanitra azy Andriamanitra mijery ny fo tsika rehetrarehetra Andriamanitra mahay atsika rehetra Andriamanitra tia atsika rehetra izy fantany ny ao am-ponao fantany ny fanoloran-tenanao fantany ny fitiavanao azy fantany ny mahaeto anao amin'izao maraina izao ary zany mahatonga antsika faly tsy anjara antsika ny mijery ny tsanganana sy mijery ny ahavony tsy anjara antsika ny mijery ny sokajiny olona na mijery an'izao rehetra zao fa Andriamanitra afaka mandray ny olony rehetra rehefa hitany ny ao am-pony zany no mahatonga antsika tsy mahazo manaonao foana mihitsy ravana malala ny amin'ny fanoloran-tena zany no mahatonga antsika tena mitandrina mihitsy ny amin'ny toe-pontsika ao anaty ao eo anatrehan'Andriamanitra hoy ny mpandray fanasany tompo rehefa hanao fanekena izy na isika mpandray rehetra nanao zao fanekena izao ekeko ny ity sy hanompo azy amin'inona amin'ny foko rehetra jereo tsy hoe amin'ny ankibeako na hoe ho ty asa hanompo azy amin'ny voamasoko fa amin'inona amin'ny fo eo anatrehan'Andriamanitra ravana malala tena saro-pady ny fo ao amin'ny sokatra masinao ho atsika mpadika sokatra masina dia dinio tsara fa misy tova tena singan'Andriamanitra ary nysoratany ao amin'ny sokatra masina mihitsy hoe izy dia mandinika ny fo sy ny vo zany no mahatonga an'ireo tovy ireo tena saro-pady amin'Andriamanitra ka na ny mpitsabo aza marobe tsika mpitsabo mahina an'izao ampianarana sy toriteny izao na ny mpitsabo aza tsy afaka misangisangy amin'izany makanky ianao ohatra anankiray tatao amin'ny tsindronkely amin'ny fanjaitra ny nofitsandrinao hoe amin'ny fanjaitra na ny ankibetananao amin'ny fanjaitra fa mihezanao fotsiny nandeha raha kely vo amin'ny fanjaitra tsy nanao fanosehana indray fa raha ny nofony fonao no voatsindrona kely ny fanjaitra vita misy ara teny fotsiny fa mahablese ny cœur sasany teny teny dia efa mandratra ny fonao tsy ohatra ny nofitsandry ny nofony fo fa ny mpahay ny mpisabo malala hoe nofitsandry azo atao grefy makary nofina fe mety fa ny fo tsy azonao akana kely zany hoe mba akana kely tompoko ny fonao fa misy tsy mety dia afindrary amin'ny andronao ary nofo tsisy manao an'izany zany ny mahatonga ny fo tena sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra ary zany mahatonga an'Andriamanitra rehefa mijery ny olona izy
dia ao anatin'ny fo izay izy mampandinika azy, ao izy no mandrefy antsika rehetrarehetra. Ry havana malala, ary zay mahadiso raha mijery ny olona ivelany isika. Ny olona ivelany ry havana mety mitsikitsika aminao fa tsy iny akory ny tena ao anatin'ny fony. Ny olona ivelany ry havana mety ngeza be fa voky-paty fotsiny. Misy ny olona tena maroroka mihitsy amin'ny finanana paty. Dia sodokana iny ianao hoe zany ka lehilahy, zany ka vehivavy, fa tsy jerena amin'izany. Rehefa hanositra olon'Andriamanitra na handray olon'Andriamanitra ho olony, dia tsy nitsanganana ny jerena. Fa manao ahoana? Ny fonao ve efa an'Andriamanitra na anjakan'Andriamanitra? Fa hanehoan'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy ny fijeren'ny olona anankiray amin'ny fony. Ny olona mijery amin'ny zavatra misy eo ety ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Fomba an'Andriamanitra, maneho maha-Andriamanitra azy izy dia mandinika ny fonao. Ka rehefa nandinika antsika rehetra izy ry havana malala amin'ny maha-Andriamanitra azy, olona manao ahoana isika? Tena olon'Andriamanitra marina ve isika? Manolo tena ho azy ve isika? Tsy mahamenatra ve hoe Andriamanitra menatra be fa mandinika ny foko ianao kay nitsanganako fotsiny ny raitra, fa ny foko tsy milamina. Kay za fotsiny mirentirety tahaka izao, fa za ke mbola tsy mpanomponao tsara akory. Fa tokony mifanaraka ry havana malala avy ao anatin'ny fo no ivoahan'ny zavatra rehetra. Rehefa madio am-po ianao dia madio ianao eny amin'ny fiarahamonina, madio ianao eny amin'ny toeram-piasana, madio ianao eo anivon'ny tokantrano. Tsy misy zany le zavatra le hoe tsy miaraka zany le hoe za aloha dia tena famiresaka amin'ny tsara fa ny foko mbola tsy hany mihitsy e. Misy mahatsiravana mahavita miteny an'izany koa ny olona. Zany hoe ny ety ivelany efa oke, fa le fo mbola maninona? Mbola tsy izy, dia tsy miaraka koa zany. Fa rehefa miova ianao dia avy any amin'ny fonao mihitsy ny miova. Raha tsy zany, fiatsaram-belatsia fotsiny ny ety an-tany fahavelomantsika ety ry havana malala. Avy miangontsika raha avy eo, ifanena amin'ny fiarahamonina sy ny olona be dehibe indray, ifanena amin'ny ankohonanao. Misy fahaliana fanasehon'Andriamanitra aminao ny maha-Andriamanitra azy, dia ny fahafahan'Andriamanitra mijery ny fonao mba ho fon'olona marobe madio anie no hitan'Andriamanitra, mba ho fon'ny olona niova no hitan'Andriamanitra. Talohany ankeo nakaty ianao mety olona tena tsy nadio am-po mihitsy. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika ka nandinika ny fotsika, tena meteza ho fiangonana madio am-po fa mijery anao Andriamanitra. Fa lavin'Andriamanitra, tsy ho raisin'Andriamanitra, tsy ho tian'Andriamanitra ny olona raha madio am-po. Halako ianareo Jehovah. Ratsy zany halan'Andriamanitra zany, ratsy zany lavin'Andriamanitra zany. Fa ny tian'Andriamanitra dia ny olona madio am-po. Misaora azy, mandeha taona vaovao isika rehetra ary mandeha alahady faharoa sahady afaka tapa-bolana tapitra indray ny janoary. Aiza ho aiza ianao, aiza ho aiza ianao amin'ny fahadiovam-ponao. Tokony mirehare antsika hoe avy Jehovah, dinio ny foko fa vonona andray ianao. Jehovah, tsy menatra ny jerenao mihitsy ny foko. Tsy tokony mahamenatra antsika ny manaboraka amin'Andriamanitra ny mahatsika atsika, satria zanany isika. Inty ao Andriamanitra eo, jereo. Fahazany olona, aleony olona hijery ivelany ihany fa tsy maninona. Fa ianao koa eny anivon'ny olona, rehefa madio am-po ianao dia madio koa ianao enatrehan'ny olona. Rehefa manana fo falifaly ianao dia falifaly ho azy ny tarehanao enatrehan'ny olona. Fa tsisy olona mivindavinda nefa mifony falifaly, zany koa tsy miaraka. Faly izy ao am-pony ao, fa ny tarehany mivindavinda sy tezitra be eny amin'ny fiarahamonina eny. Tsy miaraka koa zany. Le ray zany tsy miaraka, le ray koa tsy miaraka. Fa misy fanaraka dia ny hoe rehefa faly ao am-ponao dia faly koa ianao. Rehefa madio ny fonao dia madio koa ianao sy ny sainao rehetra, ary zany le jeren'Andriamanitra. Ny zavatra hitan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika
dia atao fitany olona eny amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ny fifalim-potsika hitan'Andriamanitra dia atao vitany olona eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Oditsika rahavana malala fiangonana madio am-po satria naneo Andriamanitra azy tao anatin'ny fotsika Andriamanitra. Andriamanitra nahita ny fotsika vaovao, fa ny olona koa mahita hoe tena olom-baovao avy niangona ireny. Mahereza rahavana malala, mahereza Andriamanitra ny ombantsika rehetra ka zany hafany izany mba hitondra fiovana lehibe ao amintsika ka hatsapahantsika manomboka amin'ity anio ity. Fa ny olona no mijery miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo, miova, mibeba mba ho fo vaovao mitan'Andriamanitra ao anatsika rehetra, indrindra amin'izao taona vaovao sy amin'izao fahatongavanao namonjy ny tranon'Andriamanitra izao. N'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika izany havatra izany mba ho fiainana sy aina ary hery lehibe ho antsika rehetra. Amen.